eny ary ava-malala inoko sy antenaiko fa efa tsindrin-daona isika hiatrika indray ny fiarantsika mandinika sy mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mpandresy ianao satria afaka mandray ny fampianarana mikitsy-po feno fahendrena ary inoko fa namboarin'Andriamanitra ny toe-tsainao afaka handray ny afatra isan'andro satria ny devoly dia tsy faly mihitsy ary mezaka mihitsy izy mandrara amin'ny alalan'ny olona isan-karazany aza miaino an'izany aza manaraka an'izany aza mijery an'izany fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mpandresy ianao nomen'Andriamanitra saina afaka mandinika ianao ka dia aoka hodininao tsara ny afatra rehetra izay iarahantsika mamelabelatra sy mamofomofy eto amin'ity toerana ity ka dia iroso amin'izany isika manasanao mba hanondrika lohanao fa hivavaka amin'Andriamanitra aza raha teo ny teny rehetra zay oky ny vavan'ny tenana eto amaky ny baiboly isika ka dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra ray eo anao ny teny fa tsy ahy ary aoka tsy verina foana ny aminao ny teny raha tsy mahavita ny asany ao aminay tsirairay avy dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tadidio fa efa andro fahatelo sady zany isika izao nianatra isika momba ny fiovan'ny toe-tsaina manoloana ny fahamarinana sy ny afatra rehetra eo amin'ny fiainana dia mila mandinika sy mieritreritra ary aoka tena isaina tsara amin'ny zavatra rehetra. Faharoa dia nianatra ihany koa isika tsy maintsy miova ny Andriamanitra ao satria be deaibe zany ny karazana Andriamanitra hitantsika teto ary misy Andriamanitra moderna zay mety tompony olona amin'izao fotoana izao ny reo teknôlôjia isan-karazany dia miezaka mba hambabo ny olona andany ny fotoanany olona ka be deaibe zany ny olona no babo ny Andriamanitra ordinateur, Andriamanitra telefona, Andriamanitra jeu, Andriamanitra sport, be deaibe fa ianao kosa dia ilay Andriamanitra pary ny zavatra rehetra maefa ny zavatra rehetra ilay Andriamanitra zay hitantsika teto hoe tsy voafetra tsy miova ilay Andriamanitra manerana ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra ilay Andriamanitra mahery zany ny Andriamanitra zay ivavahanao ka dia aoka ho tena faly ianao fa zanaka zany Andriamanitra mahary ny zavatra rehetra izany ary zay no antony namakitsika tenin'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra ianao ary natsonao zanak'Andriamanitra. Androany ray sika dia hijery lohahevitra anankiray tsy maintsy miova ny fanantenanao. Inona ny zavatra antenainao? Be deaibe ny olona manantena zavatra eto amin'ity fiainana ity. Mety manantena ny olona fa ia tsara ny fiainana, manantena ny olona fa misy arena be zay mbola tsy maintsy ho azo any aoriana any, manantena ny olona fa mbola misy zavatra mahafinaritra mandrakariva eo amin'ny fiainana, misy aza mametraka amin'ny fanantenany amina olombelona dia apetrany amin'ny patron, apetrany amin'ny lehibe, amin'ny filohany ny fanantenany. Ka izao aza mametraka amin'ny fanantenanao na amin'iza na amin'iza fa ho vao ny fanantenanao fa tsisy azo antenaina eto amin'ity fiainana ity na dia ray aza. Olombelona mety maty, olombelona mety miova, olombelona mety mivadibadika avokoa fa Jesosy Kristy izy no aoka ho fanantenanao. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe tsy maintsy miova ny fanantenanao. Ny teny n'Andriamanitra rehetra dia mifantoka amina fanantenana anankiray ihany. Nanomboka hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny bokyny Apokalipsia dia tadidio ry havana tamin'ny famoronana n'izao tontolo izao noharian'Andriamanitra tamin'ny fahatsarana fa izao nanota lasa nisy von'olona lasa tonga ny safodrano fa niaratsy ny zavatra rehetra dia mandeha ny tantara hitantsika fa ny ry Abrahama tsy maintsy mifidy olona Andriamanitra be deaibe zany ny tantara ao fa ny fanantenana rehetra teo amin'ny tantara nyzao tontolo izao na tamin'ny fivoahany zanak'Israely avy any Egipta izany dia ny fanantenana dia anankiray ihany hatramin'izay ka hatramin'izao vao nanota i Adama sy Eva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia misy fanantenana hoe ito ny faratampony zany fanantenana izany. Tonga Jesosy Kristy, natao batisa Jesosy Kristy, niasa nanasitrana Jesosy Kristy, nanangana maty Jesosy Kristy, zany rehetrarehetra izany dia izao lasa Kristy rehefa avy eo nakany an-danitra ary niteny izy fa misy fanantenana izay omeny ny vahoaka rehetra, omeny ny olombelona rehetra zay mpanaradia azy, misy fanantenana efa maty ho anao Kristy ary efa niteny izy fa misy fanantenana fa tsy tapotra treo akory ny zavatra rehetra.
inona moa zany fanantenana zay resahana zany ry hafa ny fanantenana zay resahana de zao ny tenin' jesosy kristy ao am' jaona toko fafatra amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo de milaza izao teny zao io ny malaza indrindra momba n'io fanantenana io de ozy izy aza malahelo ny fonareo minoa an'andriamanitra ary minoa aiko jaona toko faefatra amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo mampionona ny fonym-pianatra zay malahelo hoe maty jesosy kristy a nitsangana tamin'ny maty a ary andeha hiakatra de nametraka teny jesosy za malahelo ny fonareo minoa an'andriamanitra ary minoa aiko ao an-tranony ray kosa izy misy toerana maro raha tsy zany de efa nilaza taminareo a fa ninona ozy izy andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo a de ho avy indray ka andray anareo ho any amiko ka izay toerako ny toeranareo koa eto zany ny fanantenana de lay hoe tsy piana menamena be hoe ho avy indray ka andray anareo ho any amiko ry ava malala tsy maintsy to zany tsy mandainga an' jesosy ko ary tsy mandainga an' jesosy nao zany ny fanantenana tena lehibe indrindra eto am'ty fiainana ity tsisy azo antenaina eto ambonin'ny tany fa io teny fikasana io no azo antenaina ozy jesosy ho avy indray de ozy izy ny tenin'andriamanitra ao am' titosy toko faharoa andiny fahatelo amby folo titosy toko faharoa andiny fahatelo amby folo de mivaky toy zao ny anaran' jesosy miandro ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany voninahitr'andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika te jesosy kristy inona ny fanantenana mahafinaritra ny fanantenana mahafinaritra ry havana de ny fisehoany jesosy kristy eny am'raha ho lanitra zay mpamonjy atsika ho avy jesosy kristy zany ny fanantenana miandro zany tsika io ary tsy maintsy miova ny fanantenanao fa ny fiandrasana an' jesosy zay ihany ny tena fanantenana azo antoka ho avy jesosy fanantenana mahafinaritra zany ary nareraka ny fon'ny olona sy ny sofin'ny olona ny sain'ny olona miaino an'izany momba ny fiavian'ny kristy zany hoe ho avy jesosy na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy ho to zany ary tsy maintsy ho tanteraka ary tsy maintsy toriana ihany koa zany fa ho avy jesosy kristy eny am'raha ho lanitra ny fomba fiavian'ny kristy de izao misy fahamarinana maromaro zay tsara ho fantatsika voalohany aloha de tsy maintsy arabaky teny ny fiavian'ny kristy zany de tena arabaky teny araka ny hitatsika eny de zao hoe arabaky teny tsy misy miafinafina tsy misy hoe zavatra mety anganongano angamo zany arabaky teny satria ny tenin'andriamanitra dia milaza mazava momba zany faharoa ny tenany mihitsy no avy tsy sary io zany na lolo na matoto de ozy izy ny asan'ny apôstoly toko voalohany andininy faraiky amby folo asan'ny apôstoly toko voalohany andininy faraiky amby folo iny jesosy zay nampiakarina ny ala ho any taminareo ho any an-danitra iny de mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy zany ny fampanantenana zay natao rehefa lasa kristy raha teny an-dalana miresaka reto mpianatra roa lahy de ozy izy hoe iny jesosy zay nampiakarina iny de mbola ho avy indray de miandry an'izany tsika mety ozy ianao hoe fa roviana ihany aiza ihany ary zany rehetrarehetra zany ho hita maso zany fiavian'ny kristy zany zay ny zavatra fahatelo de ozy izy ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito indro izy avy am'ny rahona ary maso rehetra hita azy na de zay nandefina azy azy ho avy am'ny rahona jesosy kristy ho hita maso anie zany ny maso rehetra ahita azy ry havana mety anina tompontsy manokana ianao ahitan' jesosy kristy fa zany ny fanantenana ny maso rehetra ahitan' jesosy kristy na de zay nandefina azy aza ozy ireo olona zay nandefina ny kristy ireo zay namatsika azy ireo zay nandefina ny lany vony de ho atsangana amin'ny fiavian'ny kristy ahita hoe iny ilay jesosy kristy zay nyle foninareo mba hatanteraka ny ty teny voalaza amin'ny apokalipsy toko voalohany andininy fahafito ty zay no mahatonga azy hoe ho hitany maso zany fiavian'ny kristy eny am'raha ho lanitra izany de ozy ihany koa ny Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahatelopolo Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahatelopolo ary am'izany ny andro am'izany andro izany de hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka de hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ho hita maso zany ry havana move tena vonina isika ahitan' jesosy kristy ahita maso any kristy Matio toko faefatra amby roapolo andininy fahatelopolo de milaza an'izao ihany ary ahitany zanak'olona avy amin'ny kery sy ny voninahitra lehibe amin'ny raha ho lanitra izy ho hity zany so de venona hoe miafina any anatina aram-bato any anatina tendrombohatra ka hoe olona anankiray no mahita azy olona roa na gropin'olona ahita azy ny maso rehetra araka an'izay hitantsika eto
mazava tsara zany zao a fa hoarabaky teny ny fiaviany Kristy. Faharoa, ny tenany mihitsy no avy. Fahatelo, ho hita maso. Ary faefatra, ho reny sofina, anetriketrika, anakoako ane zany, nisy feo be dehibe zay ho re ary tahaka ny kotrokorana. De ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 9:20 de nisy heratra sy feo sy kotrokorana ary nisy horohorontany mafy zay tsy mbola nisy toy izany. Nisy horohorontany mafy ry havana. Ny horohorontany zay misy aty amintsika de mbola moramora, efa mivarahotsana ny olona rehetra, fa ity ndray mitoraka ty de horohorontany mafy zay mbola tsy nisy toy izany. Ka eto de zao, aoka tsy ho taitra isika fa efa ampiomanina sahady fa ho avy zany. Horohorontany zay mandrava mamoty mbola tsy nisy toy izany. Ka de aza taitra mihitsy ianao zany ry nendra toka miotsara daholo ny vera sy ny vaky daholo ny fitaratra, fa mafy tsy mbola nisy toy izany. Amin'ny fiaviany Kristy no hitranga zany rehetrarehetra zany. Zany hoe tsy isy zavatra mangingina fa anakoako ny fiaviany Kristy. De ozy izy ihany ny Apokalipsy 4:20. Apokalipsy 4:20 de vaky toy izao. Ary nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. Zany hoe le nandositra moa zany de topotry ny rano. Lasa nosy zany tonga de ohatrany tsy misy tsony. Ary ny tendrombohitra rehetra izy de manino tsy hita tsony. Levona ao anatin'izany horohorontany sy kotroka maro samihafa izany. Zany ny fiaviany Kristy eny amin'ny raolanitra. Aoka tsy atahotra isika, tsy ampatahotra anao raha teo moa zany no antony zao fampianarana zao, fa tonga ny rehetra ho volona ny amin'ny fiaviany Kristy. Ny Tesalona 1:4-20 de mivaky toy izao. Tesalona 1:4-20 de ozy izy, fa ny tena ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'inona, feon'ny arikanjely. Tena hoe miaraka amin'ny trompetra sy ny feon'ny arikanjely, zany arkange zany nge tena amin'ny be dehibe handrivorivony, analina ny anjely izay hidina. Riava malala. Zany ny zavatra isy ho avy Jesosy Kristy. Ary zao hoe hidina, ny tena ny tompo izy no hidina. Tena ny mihitsy no hidina. De feno anjely analikisa, mazava ho azy fa mitsoka trompetra, feon'ny zay le mahatonga azy ny teny hoe feon'ny arikanjely, fiantsona sy ny feon'ny arikanjely. De tohizan'ilay vaky teny, ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Eto zany de zao, feona trompetra, anjely be dehibe, mamirapiratra, izany fiaviany Kristy zany. De hidina ozy izy, Jesosy Kristy, ny tenany mihitsy no hidina, ho avy Jesosy Kristy. De zao, ary rehefa afaka izany 7:10, de isika zay velona ka mbola mitoetra, akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raona, hitsenany tompo any amin'ny abakabaka. Zay ny voalaza eto. Jereo tsara zany zao fa makasary an-tsaina zany zao tsika. Anjely, arikanjely be dehibe, mitsoka trompetra, ka rehefa mitsoka ny trompetra an'Andriamanitra, de ozy izy zay maty ao amin'ny Kristy hitsangana. Riavana, misy tsy ambaratelo anankiray eto. Fa na de olona maty azy, rehefa maneno ny trompetra an'Andriamanitra de mitsangana. Zany fa tsy ambaratelo ny amin'ny hoe fitsangana maty, mbola ho tongany isika amin'ny fotoana mapety azy. Fa tsy maintsy isy ny fitsanganana maty. Ary zay le hoe rehefa Kristy miantso de mitsangana hatramin'ny maty. Fanantenana ho anao zany. Fa na misy havana maty, misy fianakaviana maty, fa ao amin'ny Kristy, averiko indray mandeha, ao amin'ny Kristy, tsy nizaniza zany de mitsangana amin'ny maty. Fa zay ao amin'ny Kristy, zay no mitsangana. Atao zay azo antoka hoe tena ao amin'ny Kristy ve enao, fa so de mitsangana ny olona rehetra, enao tsy mitsangana. Atao zay azo antoka hoe ao amin'ny Kristy. Zay maty ao amin'ny Kristy no mitsangana. Mazava ho azy fa zay velona ao amin'ny Kristy koa no mitsangana. De zao ny toe-javatra misy, midina zany Jesosy Kristy sy reo arikanjely reo. De zao tsy mbola mametraka ny tongony eto ambonin'ny tany izy amin'io voalohany io, fa izao isika no akarina. Zay ty fahamarinana voalaza eo amin'ny tenin'Andriamanitra ty, isika no akarina. Lasa aloha ny maty rehetra ao amin'ny Kristy aloha atsangana de tonga de miakatra. De rehefa aveo zay velona ka mbola mitoetra zany ka ao amin'ny Kristy de aninona koa reo
hitsangana de hitsena amin'ny tompo hifanena ary de hoentin'ny Kristy tsika rehefa avy eo. Zay ny fahamarinana eto, tsy fampianaram-piangonana zany fa zany eto akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny abakabaka. Ka zay fampianarana tsy mitovy am'zany zany de tsy ara-baiboly. Ny sasany mantsy mety hoe eto ihany isika de esorina fotsiny ratsy fanahy rehetra de isika nandovan'ny tany. Indraindray diso hatramin'ny fantikana amin'ny baiboly ka de aoka hitandrina tsara isika amin'ny karazana fampianarana rehetra fa eto ho avy Kristy akarina ny maty sy ny velona rehetra ao amin'ny Kristy de makany amin'ny tompo aloha isika araka ny voalaza eto. De ozy izy ny fanambarana ho any amin'ny tompo mandrakariva isika, ho any amin'ny tompo isika io zany aloha amin'ity fahamarinana atao amin'ny bokin'ny Tesalonianina ity de ho any amin'ny tompo aloha isika le mandrakariva io de mbola ho hitantsika hoe rovina ny tapitra io mandrakariva io fa misy voalazany amin'ny apokalipsia ny fotoana zay hijanonantsika any an-danitra de ho hitantsika amin'ny fotoana hoe ahoana ny fipetrak'izay zavatra zay. De ahoana ny amin'ny fiavian'ny Kristy io fa tahaka ny mpangalatra ozy izy tsisy mahafantatra ny daty sy ny ora sy ny fotoana fa ny zavatra azo antoka de izao ny fiavian'ny Kristy de toy ny mpangalatra tsy ampoziny ny fiavian'ny Kristy. So de misy mieritreritra hoe miomana ary zay ny voalaza ao hoe raha ohatra ka fantatry ny tompotrano fa ho avy ny mpangalatra de efa nidiny avokoa ny ampiny izy fa tahaka an'izany ny fiavian'ny Kristy hoe tsisy mahafantatra na ny orana ny fotoana, tsy afaka mametraka daty isika niza manampahaizana ny am'zany tsy nomen'Andriamanitra fahafahana ametraka datiny amin'ny fiaviana ary tsy napetraka Jesosy hoe eto any ho avy fa kosa amin'ilay hoe miova ny fanantenanao tapany faharoa rampitso de hijery isika ny amin'ny hoe inona kosa ahoana ny afantaranao fa efa ho avy Kristy de misy famantarana be deaibe fa tsy maintsy miova ny fanantenanao fa ho avy Jesosy de io ny tena fanantenana lehibe indrindra. Ny fiavian'ny Kristy zany dia tsara ny afantarantsika azy fa eny amin'ny raha ololanitra ny maso rehetra hita azy, ny fokopina rehetra hita ny fiaviany, andre ny sofina rehetra isororo-tany lehibe miaraka amin'ny feo ny trompetra sy ny arikanjely ary hitsangana maty. Zany ny fomba fiavian'ny Kristy ry hava mba hahatonga antsika azo antoka hoe manahoana zany. Fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farana de hovana isika irio zany rehefa ho avy Kristy aneno ny trompetra farana araka ny voalazan'ny Korintiana voalohany toko 5:7-8 de zao hovaina isika tsy izao tena tsika mety maty izao no andova ny fanjakan'Andriamanitra fa hovana indray mpimaso de hovana rehefa hotsofina ny trompetra de ny maty atsangana tsy olo itsony amin'izay fotoana izay. Zany ny fanantenana ry havana. Aza mitanondrika mety noho ny fisarahana misy fahafatesana de malahelo isika fa mifanantenana de ny amin'ny fitsanganana maty. Ho avy ndray Kristy amarana ny aretina mety salama ianao am'izao eo mpandrina mety aretina mafy tsy azo tranona intsony za milaza aminao fa misy fanantenana fa raha sanatria mivavaka maty azy ianao de hitsangana indraindray andro any. Ry havana, zany ny fanantenana. Ity mety maty ity de hitafy ny tsy fahalovana. Voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra izany hoe soron'Andriamanitra ny fahafatesany. Tonga ny andro lehibe ny fahatezerany ireo ka iza no mahajanona ho avy Jesosy. Iza no hajanona ny am'zany satria zao mizara roa ny olona am'izay fotoana izay. De ny olona zay ho ratsy fanahy zany sy ny tsara fanahy. Ny ratsy fanahy rehetra de inona no ataony ao amin'ny apokalipsy toko 4:5-12 apokalipsy toko 4:5-12 de mizavaky toy izao: ny hery tao amin'ny lavaka tao amin'ny vatolampy eny atendrombohitra aroa izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy hoe mianjera aty aminay ka feno izahay amin'ny tavalay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry. Raha vao olona ratsy fanahy tsy manaiky ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ary tsy manaraka izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, tsy manao sitrapon'Andriamanitra fa mpanao tombokotomboko fotsiny de tadidio fa hiteny manao hoe mianjera aty aminay ry vatolampy miafina any amin'ny tendrombohitra mitsoraka ny anaty lavaka mamono tena mihitsy ireo zay overy. Ka ianao ve anisan'izay hiteny an'izany? Tsia, za tsy mino. Fa rehefa raisinao ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra miova ny fanantenanao de izao vonona ianao ary anisan'izay hiteny hoe zany efa elany ny andrasana. Ry havana, ny Tesaloniana faharoa toko 1:7-8 de milaza toy izao. Tesaloniana faharoa toko 1:7 ary anome fitsarana anareo izay ampahoriana koa mba amin'ny tenanay raha iseho Jesosy tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny. Ho an'izay ho voavonjy kosa de ho fifaliana
ary omen'andriamanitra ery izy am'izay fotoana izay fa ny akoatr'izay de olevon'andriamanitra amin'ny fofonainy vavany izy fahalevonana olevon'ny jesosy tompo amin'ny fisehoan'ny fiaviany ny ratsy fanahy rehetra tesalonianina faharotoko faharoa andin'ny fahavalo olevon'ny kristy am'izay vao misy ny atao hoe afo be olevon'ny kristy amin'ny afo am'izay ihany vao misy fanambarana ao amin'ny baiboly fa misy ny afo fa tsy ny afo be zany tsy toerana efa mipetraka ary hoe zay rehetra maty de efa mandeha any fotsiny raha toka very tsy misy an'izany ao amin'ny baiboly fa amin'ny fiavian'ny kristy de isy ny fotoana zay andevonana ny ratsy fanahy rehetra amin'ny afo de ozy izy ny tenin'andriamanitra ihany Isaia toko 5:7 indro andriamanitsika izay nandrasatsika amonjy atsika zany kosa ny ikan'ireo zay voavonjy indro andriamanitra zay nandrasatsika leontsika efa reraka isika amin'ty aretina amin'izao fahoriana rehetra izao amin'ny tsy fisina efa reraka isika fa soa ihany fa indro andriamanitra zay efa nandrasatsika hatriny ela mino aho fa izany no ikanao rehefa ho avy kristy ry ava malala indro jehova izay nandrasatsika ko de aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika aoka ho faly sy ravoravo ny amin'ny famonjeny isika araka mivoalazo amin'ny Isaia toko 5:7 ho faly sy ravoravo ny amin'ny famonjen'andriamanitra rehefa ho avy kristy de ho faly ianao hoe efa ela loatra efa ela ny andrasa efa ndeha hody am'izay mino aho fa izany ny fanantenanao aza manary toky aza manary fanantenana eto amin'ity fiainany ity aza mamono tena aza mivary lavo hoe mba hitsisiny problema de andao hitsindrona drogue andao hinana zao fanafody zao andao hisotro toka andao hifoka ny risiry mba hanadinona ny problema tsisy azo antenainy eto fa na tsy iva mihitsy aza ny problema ny fanantenanao de ao amin'ny fiavian'i jesosy eny amin'ny raolanitra ary zany nizaraintsika eto ry havana ny fiavian'i kristy de amboninahitra arabaky teny ny tenany mihitsy no avy ho hita maso izy oreny sofina sy manetriketrika ary amboninahitra ny fiavian'i jesosy feno voninahitra ary hitany zanak'olona mikery sy ny voninahitra lehibe eo amin'ny raolanitra izy amikery sy ny voninahitra ny fiavian'i kristy mino isika fa izany voninahitra sy ny fisehoan'i kristy zany dia hifindra amintsika ary isika dia ho vonjena ihany koa amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra te hamonjy anao jesosy raha mety ianao androany tsy miafina ny fiavian'i kristy tahaka ny elatra avy any atsinanana ka ho hitatra any andrefana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona tselatra mazava mamirapiratra feno voninahitra ny fiavian'i kristy eny amin'ny raolanitra tsy miafinafina io ary tena misy tsy azo foronina io ny fahaenina ihany koa de zao anetriketrika ny fiavian'i kristy noho izany de hitatsika ry havana ireo fahamarinana mikasika ny fiavian'i kristy misy eo amin'ny fito eo izy ireo arabaky teny ny fiavian'i kristy ny tenany mihitsy no avy ho hita maso ny fiavian'i kristy ho reny sofina rehetra izany anetriketrika ary tena ho azo antoka na tiatsika na tsy tiatsika de azo antoka ny fiavian'i kristy eny amin'ny raolanitra ary zay ny dika ny teny hoe advantista ho ia miandro ny fiavian'i kristy eny amin'ny raolanitra izany tsy miandro ny fiavian'i kristy andao hiaraka andao hiombona mba ho tafiditra ao anatin'izany fiombonam-be ny vahoaka an'andriamanitra miandro ny fiavian'i kristy eny amin'ny raolanitra izany marina ny fanambarana marina ny fampianarana ka dia arao raha hitanao hoe azo tiniana sy eritreretina izany de ozy ny joda 4:15 indro tonga jehova mba masiny tsomby alinalina hitsara ny olona rehetra sy ampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra ho avy jehova hivoaka ny anjery anavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina ry havana ny Mateo 7:17 de mametraka mazava tsara fa anakiroa ihany ny andian'olona amin'izany fotoana izany ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ireo marina sy ireo zay tsy marina ny vary sy ny tsiparifary ny ondry sy ny osy ny manaraka an'andriamanitra sy manaraka ny satana ny fiangonana marina sy ny fiangonany demoni ny fanahan'andriamanitra sy ny fanahany demoni roa ihany de manjara anao misafidy aiza no mety isy anao fotoana mety zao anapahana hevitra ry hava malala manapa hevitra mba ho anana zany fanantenana zany ka ho ao am' jesosy kristy ianao ka raha sanatria maty de hitsangana indray sarotra manapa-kevitra kanefa tsy maintsy tanterahana ny fanapa-kevitra
aiza mety isy anao androany misafidy ianao jesosy kristy de ho avy eny amin'ny raha olanitra ary rehefa ho avy izy iseho amboninahitra eto am'ity zao tontolo zao zay misy atsika ity de izao hoe arak'izany hoe avy any amin'ny lanitra izy no iseho nisy mpanompon'andriamanitra anankiray raha matoa anankiray zay anisany ankafiziko ny soratanany nomen'andriamanitra fahitana ity anabavy anankiray antsony hoe ilay ny white itya de nahita fa avy eo amin'ny Orion Nebula no iaviany Kristy avy eo nivoaka israona tambolombolona ohatra ny lavaka tsy hitanoano mamirapiratra mazava ivoaka avy ao ny feo ny zanak'Andriamanitra ary inoko sy antenaiko fa mangy an'izany toerana izany tsika indray andro riavana ho avy Jesosy tena ho avy Kristy eny amin'ny raolanitra tsy sangisangy zany fa rehefa ho avy izy de andray atsika rehetra ianao de anisan'ny olona mendrika ho vonjena natao anao zany famonjena zany na ianao rery azy de mety Jesosy na ianao rery azy de vonjeny Kristy aza misanasana manapa-hevitra ovay ny fanantenanao aza manantena olona aza manantena arena aza manantena diplôma aza manantena mety ho fahaizana rehetra eto ambonin'ny tany manantena any Jesosy mety ho rava daholo ny zavatra rehetra ny olona zay antenainao mety ho maty ny zavatra zay fikiranao mety ho simba mety ho lo ihany ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany ary ho ravana fa ny fanantenanao de ao amin'Andriamanitra miandro ny fanantenana mafinaritra de ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompo raha sitraka ao indrindra hivavaka ao anao raha mipetraka ianao de mitsangana tsy haiko zay toerana misy anao fa ao anatin'izao fotoana izao mihitsy no anoloranao tena hoe Jesosy io vonina ny tsenanao eny amin'ny raolanitra tiako ny mivavaka ao anao andesika hiaraka hivavaka tompo Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra misaotra anao izahay satria anao ny fanantenanay amboary ny fiainanay mba tsy hanantena ninninona eto ambonin'ny tany fa hanantenan' Jesosy Kristy sy ny famonjeny ho avy ianao Kristy eny amin'ny raolanitra tsy ho ela intsony zany raha mijery ny fiainana sy ny toe-javatra rehetra efa ho avy ianao da io ny mpanaraka rehetra n'izao fampianarana izao mba hanana fanantenana ao aminao Jesosy Kristy ampahirezo ny isam-batan'olona ary raiso anao ataova anisan'izay marina ho tafiditra amin'ilay fanjakana ilay toerana zay efa namboarinao Jesosy ho tafiditra any ane izahay tsarovy izahay petraka aminao ny fiainanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ary ava-malala ny tompo no hitantsika rehetra ary aokanina fanantenana miorina eo amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny raolanitra de mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika rehetra indray